izino erinay ny anarany faneva oentina nipitiavako ny trano n'Andriamanitro omeko azy zay volamena volafotsy analako nipitiavako azy zay volamena volafotsy analako voninahitra ny ho anao ry Andriamanitra rainay masina any an-danitra any atapony lanitry ny lanitra no fonenanao fa mijery midina ety an-tany ety anao isan'andro ary mijery midinare anjakamina mpianatra nay ny fiaina vaovao itoetra tseo sarakana fany devoly miazanay mamela-pandrika aroviry tompony fanahina vonjeza Jesosy ivavaka isika manoloana ny teninao zahay Jesosy mananteny zahay fa manatrika anay mandrakariva ianao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana izany dia ho akaikinay foana ianao satria fanantenanay fa momba anareo mandrakariva aho ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ka raha tonga ny fotoana ienonay ny sitraponao hanarahanay ny zava-nisy tamin'ny fotoana andro ny aretanao ny mafy tety amin'izao tontolo izao Jesosy dia mangataka ny famindramponao zay mangataka ny fanahy masinao hampidinonao eto aminay hampidinonao any amin'ny isa-tokantrano any amin'ny toerana rehetra ienoan'ny vahoakanao izao aino manjery zao Jesosy malalo miaino anay ianao amin'ny fotoana rehetra anandratanay vavaka aminao ary dia mamaly vavaka ianao ka tongava tompo hampianatra anay izay voarakitra ao anatin'izany teninao zany hampahafantatra anay ny zava-miafina rakety ny teninao ka ho fiainanay zany pratikenay amin'ny fiainanay andavanandro ary ahitanay sosy fanambinana fitahina sy fahasoavana fanasitranana ihany koa ka dia misaotra betsaka tompo amin'ny fiainonao ka mitenena fa vonoky aino anao izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta no angatana izany amen. Ny filazantsara araka ny MATIO toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. MATIO toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ho toizantsika izany ao amin'ny MATIO ihany toko faraiky amby roapolo andininy faefatra amby folo sy fahadimy amby folo. MATIO raiky amby roapolo andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo ihany. Ary dia ho faranantsika amin'ny MATIO ihany faenina amby roapolo
toko fahenina amby roapolo, andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny andininy fahenina amby folo. Matio toko fahenina amby roapolo, andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny andininy fahenina amby folo no amaranantsika azy. Ovakitsika arak'izany rehefa eo anoloantsika izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galili nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo, nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona, ary niely eran'ny Siry izany nilazany ka nentiny ny olona tany amin'ny ny marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangirifirina, dia ny demoniaka sy ny marary ny androbe ary ny marary ny parlisisa ka nahasitrana ireny izy, dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galili sy Dekapolisy sy Jerosalema, Jodia ary avy tany andafiny Jordana. Ary nisy jamba sy mandringa nanatona azy teo an-kianjan'ny tempoly, dia nahasitrana azy izy. Fa noho ny hitan'ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ny zava-mahagaga izay nataony sy ny ankizy madinika ny antso eo an-kianjan'ny tempoly ka nanao hoe hosana ho an'ny zanaky Davida, dia tezitra izy. Ary ny anankiray tamin'ny 12 atao hoe Jodasy Iskariota, dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe homenareo ohatrinona anlorako azy aminareo, ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy, ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro ahazony amadika azy. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Avy amin'izany ry havana, teny novakina tamintsika teo zany no isotomantsika ny vatsim-panao atsika amin'ity ty, ary amantarantsika ihany koa ny zavatra nisy. Raha jerentsika ireo zavatra anankiroa reo, dia tamin'ireo tenin'Andriamanitra novakitsika teo reo dia misy zavatra mivaingana anankiroa azontsika jerena. Voalohany fanasitranana, ary ny tena ngeza manaraka dia ity Jodasy mpianatry ny tompo nefa dia nanaiky amadika azy. Ka dia hojerentsika ny amin'izany zavatra izany. Anio mory havana dia Talata Masina, ary raha ny araka ny nataon'ny tompo dia fotoana nanasitranany raha jerena eo amin'ny lalany azo fijaliana izany. Ka amin'izao herinandro masina izao isika dia fotoana izay nanasitranan'i Jesosy ny marary maro rehetra zay fanena taminy dia nositraniny avokoa tamin'izany fotoana izany. Ary zany indrindra nahatezitra ny fariseo sy ny mpanoradalàna ka nametrahany izy ireo velam-pandrika maro manodidina an Jesosy mba mandriana azy, mba hisamborana azy, mba hazona mamadika azy. Dia nanao velam-pandrika maro izy tamin'izany fotoana izany. Ary izany ihany koa no lalana no heveriny fa azony sambotra sy amono tanteraka an Jesosy aza tamin'izany, ka nanekeny Jodasy amadika azy rehefa nifampiresaka tamin'ireo olona ireo izy. Ka ndeha ho jerentsika mialoha ny resaka fanasitranana.
ny fanasitranana raha ny siansa no jerena amin'izany resaka fanasitranana izany a dia milaza fa ny aretina dia avy amin'ny fiasan'ilay vatany olombelona sy avy ihany koa amin'ny fientanany fony sy amin'izay zavatra ataony vatany amin'ny manofo azy dia ireny no mankarary azy na ny fisainany be loatra na ny fiasany be loatra dia tonga mahatonga aretina zany fa ny baiboly kosa manana ny fomba ilazany azy ary manana zay filazany momba ny fahatongavany ty aretina ity. Hitantsika omaly fa niakatra tany Jerosalema Jesosy raha ny tantara no nizohitsika niakatra tany izy nandroka ireo mpivarotra tao amin'ny tempoly izy zany hoe nanadio ny tempoly vita ny fanadiovana ny tempoly a zay Jesosy vao nanasitrana satria nisy marary mandringa kilemaina toa dia nositraniny tamin'izany fotoana izany ary izany no nataon Jesosy tamin'izay no dioviny alohan'ny tempoly zay izy vao nanao asa tao amin'izany tempoly izany. Raha Paoly moa no milaza io tempoly io dia ny tenatsika no nilazainy hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo na hoe tempolin'ny fanahy masina ianareo ary ny olona mila fanasitranana zany a dia tsy maintsy manadio ny ao anatiny manadio ny fony fa sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra ka izay mahita an'Andriamanitra no sitrana zay mahita an'Andriamanitra no azo famindram-po azo fasitranana avy amin'izany Andriamanitra izany. Zao anefa ry havana ny tokony ho an-tsaitsika hoe misy vato misakana ihany a io fanasitranan'Andriamanitra io ka tokony ho fantatsika tsara hoe manao ahoana inona avy a ny vato misakana izany fanasitranan'Andriamanitra izany. Voalohany indrindra aloha dia ny fahotana tsy ekena raha tsy ekentsika ny fahotana vitatsika ho anatren'Andriamanitra dia tsy mahita ny tompo isika raha tsy ekena mila ekena mila ibaboana ibebahana eo anatren'Andriamanitra izany fahotana zany a fa raha mbola ao io dia lasa efitra mampisaraka amin'Andriamanitra araka ny teny hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ary ny manaraka izany a dia ny famatorany devoly io koa fampijaliana fampangirifirina ataony fanaratsy ataony devoly ny zanak'olombelona dia mitondra aretina ihany koa io ohatra lay vehivavy na hafarofy na rary 20 taona ireny dia nisy fanahy mahafarofy nangeja namatotra azy ka namparary azy dia hitatsika izany fampahoriny satana izany dia mahatonga farofy mahatonga aretina ao amin'ny zanak'olombelona izany. Hitatsika ao amin'ny Luka 13:11-13 zany. Ary manaraka izany dia mbola hitatsika ihany koa fa lasa vato misakana ihany koa ny tahotra na ny fanahina be loatra be fanahina mierikerika feno fisalasalana eo alohan'izany rehetrarehetra zany a dia lasa sy mifantoka amin'izay zavatra atao anatonana amin'ny tompo na hiraisana iombonana amin'ny tompo dia lasa vato misakana ny fanasitranana ihany koa zany sy ahitam-bokatra na dia manatona na mila fanasitranana amin'ny tompo azy dia tsy ahita mihitsy raha ao zany. Ny fahadisom-panantenana tany aloha na tonga fiemorana na tonga zay fisalasalana amin'ny finoana an Jesosy hoe miasa tokoa ve ety tokoa ve ary ahoana tokoa ny fomba fiasany miasa ve izy zao ve ny mahazo ahy dia ahoana zany rehetrarehetra zany a dia lasa vato misakana zany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny fampianaran-diso ireny ihany koa dia vato misakana ny fahalalantsika an'Andriamanitra indrindra fa ny fanompoana azy. Tamin'ny fotoan'andro tany azimo dia nisy fampianarana hoe izany Andriamanitra zany dia tsy hitafinofo na oviana
zany Andriamanitra zany, satria masina izy ka tsy hitafinofo ota na oviana na oviana. Raha raisina kapobeny dia toa marina izany, ary betsaka nyrona tamin'izany fampianarana zany, nandray zany fampianarana zany, fa tsy hitafinofo ota tokoa Andriamanitra. Nefa Jaona dia milaza ny fanahy rehetra zay tsy manaiky ny rakonofony Kristy dia tsy avy amin'Andriamanitra izany fanahy izany. Ka noho zany mila mantandrina tsara sika amin'ireny karazana fampianaran-diso reny, fa mbola vato misakana koa amin'ny fanasitranana ireny. Ny fahakelezan'ny finoana dia anisany ihany koa zany, raha kely ny finoana tsy ampy ny finoantsika dia vato misakana ny fanasitranana ihany koa izany zavatra izany. Ity mba tsaroko kely eto ty zavatra ity niatra tamiko ty amin'ny 12 alina tsara no nisy narary ahy aty amin'ny vavoniko aty, mahazo ny lamosika dia mitahezako aty amin'ny tahezako aty vadibadika efa mpitandrina tamin'izany fotoana zany. Fa zao anefa tsy mahalala hoe andeha andohalika hivavaka, fa dia hoay mikaikaiky tsy hita zay atao. Ndao entina amin'ny hôpitaly ozy Ramatoa amin'ity andro alina, ndalo be dia be tany ambanivohitra tamin'izany, tsy afaka andeha. Alao aho maraina vao mandeha tsika fa tsy andeha amin'izao amin'ny 12 alina zao. Dia nisy fanambitsika hoe ataonao inona moa ty Jesosy ty? Eny tokoa, tokony mba niatoraka ny vavaka ahoana tokoa moa atao inona Jesosy? Niatoraka ny vavaka, nandohalika, ny vavaka lany fefakadiny, ny vavaka lany ny asasakadiny, mbola ao ihany le fanaitainana, ny vavaka dia tonga ny feo hoe zao hoe raiso ny baibolinao dia rakizy raiso eto ty ny baiboly, ka baiboly ataonao inona ozy ka anao ary ty mivadibadiketsy, atao inona baiboly? Dia ho za hoe eto ty ny baiboly dia nareo mamaky azy, fa ahoana zany baiboly zany? Dia misy mibitsika hoe Marka 11:24, Marka 11:24, naverimberiny Marka 11:24. Ay, vakio zany rakizy no vakiny ankizy tao an-trano. Dia misy an'izao ny foto-kevitra ao dia ny hoe raha mino ianao fa tamin'ny finoana nangatanao, mino fa efa nandray, ay mila finoana, mino zany fa efa voaray ny zavatra nangatana nomeny tompo na mbola tsy eo ampelantanana azy, manaiky fa efa voaray satria efa nomeny. Dia amin'izay fotoan'izay dia ho azo. Inona koa ny ataoko amin'ity fandrinity? Natsipoko ny body fotsy, nidinao ary dia natongavany tongotra tamin'ny gorodona noela, dia indro fa nisy zavatra nipika kely nanao hoe sitrana tamin'izany fotoana zany. Ohatra ny hoe tsy teo ilay aretina, ohatra ny hoe lainga ilay aretina teo. Mila finoana ry havana ary mihetsika araka izany finoana zany dia misy fanasitrana. Zay zany no zavatra misy. Mbola misy ihany koa vato misakana dia ny tsy fahafoizana izao tontolo izao sy ny momba azy, ny firongona. Raha mbola tsy mahafoy izao tontolo izao sy ny momba azy dia mbola tsy afaka andray fanasitranana ihany koa isika ry havana. Ireo no vato misakana ny fanasitranana antsika. Ka noho zany mila mitandriny sika raha mangataka fanasitranana amin'ny tompo. Androany moa dia andro fanasitranany, ka izany indrindra no amelabelarana an'izany amintsika, fa mila fitandremana ny fangatana, fa tsika dia mangataka malaky manometsiny an' Jesosy fotsiny amin'ny zavatra ataotsika, satria ela ny valim-bavaka, satria to mbola tsy sitrana foana, fa natao daholo ny rehetrarehetra mbola tsy sitrana foana, dia tonga atsika manometsiny tompo amin'izany rehetrarehetra zany. Koa raha teo sitrana zany tsika ry havana, raha teo afa-patorana isika ry havana, raha teo ho afaka amin'ireny karazam-pahazaran-dratsy isan-karazany tsika, dia misy torolalana ireto dingana zay tokony ho arahantsika mba azotsika mandray fanasitranana avy amin'ny tompo. Ny voalohany indrindra dia izao, mila ataotsika azo antoka, mila atao azo antoka ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy, atao azo antoka ny fifandraisana
amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin' Jesosy Kristy. Io lay didy vaovao nomeko anareo, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny namana. Zay zany am'zay rehetra ifandraisana, fifandraisana ao amin'Andriamanitra sy ny namana. Ary ny faharoa zao, tadiavo ary katsaho fatratra mihitsy zay ifanatrenao am' Jesosy, mila mifanatrika aminy, mila mifanatrika aminy. Nefa tsy afaka ifanatrika sika mpanota raha tsy misy fibebahana, arodana io efitra io, zay vao mifanatrika amin' Jesosy tsika, afaka mifanatrika aminy. Zay koa vo azo fanasitranina isika amin'ny fifanatreana azy. Rehefa tena eo amintsika izy ka lasa amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe tsy za tsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko. Amin'izay fotoan'izay ianao hahazo fahazitranana ianao, amin'izay fotoan'izay raha mangataka amin'ny tompo ho azonao zany fanasitrana zany. Ary ny manaraka fahatelo, mila resy lahatra tanteraka amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Mila resy lahatra ianao amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra, miaina izany, mampiatra izany, manao pratika izany amin'ny fiainana. Jereo lay nilazaiko teo, pratikena mihitsy ilay nilazainy hoe minofa efa nandray, ka inona koa ny atao eto fa efa nandray aho, miala eto aho satria efa nisitranina. Hitanareo zany, rehefa pratikena avy hatrany ny teniny ka resy lahatra ianao dia mahazo mandray fanasitranana isika riavana. Ka mila manana finoana. Finoana io tena zava-dehibe io. Ny filazan'ny teolojianina sasany an'io dia ny hoe tanana, karazana tanana ny finoana, tanana andraisana ny zavatra atolotra Andriamanitra atsika na atolotra Jesosy atsika. Tanana. Ka ny olona tsy manam-pinoana zany tahaka ny olona bory-tanana, sy manana andraisana zay zavatra atolotra Andriamanitra azy, sy zavatra azo ny andraisana azy. Ka mila manana finoana isika vao afaka mandray izany zavatra rehetra izany. Ka ireny karazan-javatra voalazantsika teo reny zany, ireny karazana vato misakana ireny, sary ilay tao amin'ny tempoly, mpivarotra, mpanakalo vola, reny dia sary, reny ndroany Jesosy reny. Fa ireo karazan-javatra ireo ao anatsika ireo, mila esorindreo, mila arodandreo, mila afoireo, mila levonindreo, mila potendreo, mila ravandreo rehetrarehetra ireo ho voadio lay tempolin'Andriamanitra. Rehefa voadio ao Jesosy no toetrao, fanahy masina no toetrao, fahasalamana, hery, tanjaka, finoana no entinao mamakivaky ny fiainana amin'izay fotoan'izay rehefa azontsika izany rehetra zany. Vanim-potoana mampiotakotaka, vanim-potoana ihany koa izay ahitantsika hoe mampiorohoro, mampangovotra, sy atsika eto Madagasikara ihany fa hatrany apita ny ranomasina any zao vanim-potoana zao zay ahitana n'lay coronavirus. Amin'izany fotoana zany matahotra ny olona, tebiteby ny olona eo anoloan'izany rehetrarehetra zany kanefa izao ny manana an Jesosy, manana an Jesosy mpanasitra, manana an Jesosy mpiaro azy dia matoko tanteraka fa manana mpiaro, manana manda manodidina azy, miaro azy amin'izany rehetrarehetra zany, miaro azy amin'izany hotakotaka rehetra, mampangovotra ny olona, mampatahotra ny olona, mampiazakazaka ny olona zany fa ny manana an Jesosy kosa afatahotra afaka iay manana finoana an Jesosy ary dia ho resy izany Covid-19 zany rehefa ao aminao zany finoana an Jesosy, mpanafaka mpanasitra. Jesosy lay tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay, nanasitrana izy tamin'ny fotoan'andro, mbola hainy atao amin'izao andro zao anie zany. Raha mino ianao, izy lay tsy miova, mbola izy ihany, ny heriny tsy miova, ny asany tsy miova, mbola io asany io ihany no ataony mandraka ankehitriny amin'ireo zay mino dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ary dia mirapiratra aminy izany voninahitr'Andriamanitra izany. Miadiady sarotra ny firenena maro amin'izao fotoan'izao riavana, kanefa mila finoana, mila matoko ny tompo ary tsy misy zavatra tongatonga ho azy matoa hampandalovony reny zavatra reny misy antony.
aony tsy fahatantairahan'olona aony tsy fahalavorarian'olona tsy mitandrina zay zavatra mpitandremin'ny olona ka izany any mahatonga andreny rehetrarehetra ireny a tonga amin'ny fiainan'ny olona dia tonga ny fandringanana rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona averiny tsy miveriny teneniny tsy mety tsy manaiky ialanenina foana amin'ny zavatra maro dia mbola manao ihany mbola manao foana ny atao ihany na dia misy aza ny zavatra ananara na antsiana dia mbola hodiana tsy fantatra manesy tadiny zany ny zava-misy amin'izao andro zao mitombo andro amanalina ny atoko-pivavahana misy fa saingy ny faharatsiana koa dia mielipatra neran'izao tontolo zao vo maika mahatsiravina ny fielezany zany zavatra zany a eny rehetrarehetra eny hatrany amin'ny Facebook rehetra any ahitana zany zavatra ratsy mahatsiraviny zany ka no zany ry havana dia zao a mila matoky ny tompo ianao mila miaraka amin'ny Jesosy ianao fa ny olona miaraka amin'ny Jesosy a afatahotra afaka aiaya tsy manana zavatra mampitebiteby a fa matoky tanteraka izay manana azy ary dia naneo zava-mahagaga tokoa izy sitrana ny marary nitsangana ny maty nadio ny boka afaka ny mandringa jereo ny efa ela narariana teo amoron-drano tamin'ny fotoanandro tao Betesda aza rehefa nandalo Jesosy dia mitsangana betao ny fandrinao ka mandehana mody nampitolagagany maro zany amatona maro ny teo io lehilahy io fa tsy sitrana nandalo Jesosy sitrana satria ao lay hery tao lay fanasitranana ao aminy ao a sitrana lay marary tamin'izany fotoana zany rehefa namboraka ny zavatra tsy hahafahan'ny tsoboka eo anaty rano namboraka any izy zao no hoe teo sitrana va ianao izy tsy nanao hoe enina tsy fa tonga izy dia hoe borano daholo zao ny tsy hatongavako eny zao ny tsy mba mahasitrana zao ny antony tsy namboraka tamin'ny tompo a ny tao anatin'ny fony izy tioviny zany dia indro fa sitrana izy ny bata ny fandriny nandenody ary zany tsy zakany vavon'ny fariseo sy ny mpanoradalàna tsy zakany zany lapandrika nataony zany fa efa nahaviaiza no anaovanao an'io asa io ny anaovan'i Jesosy ny asany fa efa nahaviaiza ny anaovana an'io fanontaniana ny navalin'ny tompo azy hoe ary mba fantatrareo moa ny batisan'ny Jaona aviaiza avy any an-danitra ve zany sa avy ety an-tany tsy nanakavaly reo satria manaraka an'io satria natao an'io batisan'ny Jaona io ary dia nitsoka tsikelikely aza ny farany teo tamin'izany fotoana izany ilay batisan'ny Jaona no namaliny tompo azy ary nisy zavatra ihany koa momety ve ny mandoha volahetra ho an'ny Kaisara sa tsy dia valiny tompo zany home ho an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra ary dia mbola nametraka ihany koa izy nisy fanontaniana mbola napetrany ihany koa hoe ho vadiniza ilay ramatoa ny fandovan'ireo pralahy ny fandovan'io ramatoa io ny zokiny nanambady azy rehefa maty anolovany zandriny rehefa maty anolovany zandriny ho vadiniza io ramatoa io nolazain'i Jesosy moramora hoe any amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy mba izy fampakaram-bady intsony dia teo dia kevoka teo izy tamin'izany fotoana zany ary mbola nanontaniana azy koa ny mahazanaky Davida ny Mesia izany rehetrarehetra zany a natao velam-pandrika hamandrihana an' Jesosy isamborana azy tamin'izany fotoana zany fa saingy sy tratrany tamin'izany tompo sy nahatratrany tompo tamin'izany izy ry havana ka no zany a dia mila mitandritsika eo anolohan'ny Satana fa mamela-pandrika mandrakariva koa Satana arakaraky ny joronao arakaraky ny azakazanao makany amin'ny tompo iazakazany avy eo rinanao koa inona ny kendreny hamingananao hampidaraboka anao zay a no kendreny io Satana io hamingana dia hampidaraboka rehefa lavo ianao mitehakeliky izy zany no adiny Satana zany zany no asan'ny Satana zany ka no zany a dia mila mitandryntsika fa misy velam-pandrika maro be ny tontolo andehanantsika eny a mitandrema fa hoy ny tenin'Andriamanitra ianao zay efa mijoro tsara mitandrema fandrao lavo ianao dia mampitandrina an'izany a ny tompontsika endry havana ny zavatra faharoa tiako lazaina dia ny amin'ny Jodasy
ity jodasy ty moa mba izy inona ny momba azy nde mba jerentsika kely aloha ny manodidina azy fa hitatsika de amin'ny akapobeny dia jodasy namadika ny tompo namadika ny manao ona inona ny momba azy io a nde ho fantarina kely a zay momba ny zany hoe jodasy zany ary a satria io anisany tratra ny velam-pandrika ka namitaka an Jesosy tam'izany fotoanandro zany namadika ny tompo tam'izany fotoanandro zany jodasy a dia adika izany teny hoe jodasy zany a midika hoe joda de raina malaza zany andikan'olona azy daholo Iskariota dia samy manana ny fanazavany azy ny mpandinika maro mpandinika soratra masina maro ny voalohany a mpandika voalohany dia milaza fa Iskariota ozy a dia avy amin'ny teny hoe iskoreja zany hoe kitapom-bola na poketra kitapo hoditra misy poketra zany jodasy Iskariota zany dia jodasy mpitam-bola ny dikany ary ny faharoa dia nanazava an'io anaran'io tahaka izao Iskariota ozy dia avy amin'ny teny hoe skara zany hoe sempotra ny dikany izay enti milaza ihany koa ny fomba nahafatesany jodasy tamin'ny fotoanandro satria nanao tady mody ny tenany izy ary dia tamin'ny voziny nasiany tady ka sempotra izy tamin'izany fotoana zany dia mety manambara ihany koa zany a ilaina azo azy io ny kendy izy dia sempotra izy dia manambara zany koa io anarana io ny fahatelo dia maro ny milaza sy manazava azy hoe jodasy Iskariota ozy a dia lehilahy avy any Kariota tanàna anankiray any Jodia izy io voalaza any amin'ny Josoa 15:25 any zany hoe jodianina izy fa tsy mba galalianina tahaka an'ireo apôstôly namany ary izy koa moa tandreny vohitra sy dadin izy dia tamin'izany fotoana zany ka fetsifetsy fa tsofatsora ary dia na zany nahatonga azy mahakany ao anatin'ny kitapo mampiasa zany samirery amin'ny fitiavatenany zany ny fomba ny jodasy zany nataony jodasy ary rehefa hita izany rehetrarehetra zany dia ohatrany manitikitika misy fanontaniana manitikitika ao an-tsaitsika ao ry havana dia hoe nahoana ary ny tompo a no ny fidy any jodasy nahoana izy no nifidy azy nefa dia fantatry ny tompo anie zany zavatra rehetra ho ataony zany kanefa dia mbola nofidiny tompo a ity lehilahy ity nefa nofidina moa ozy ninona ampahamenatra ny endry nifidina ireo a ampahamenatra ny endry ka dia raisika zany fa zany a anisany antony nifidianana ny jodasy misy zany manazava hoe ny mba hisiny olona ve hamadika azy a no antony nifidianana azy zany hoe no everina zany fa ho anjely izy ty kanjo lasa devoly araka ny filazany Jona azy ary amin'ny epistiliny kanjo lasa devoly izy ty ka lasa ohatr'izay sia tsy zany ry havana no nifidianana any jodasy fa mety a fanamboarana mba hanamboarany tompo azy ny anefena azy mba hamolavolana azy mba hatonga azy handova fiainana mandrakizay a no ny tena nifidianana ny ratsy nofidina ho amboarina ho avozana tak zany tsika rehetra samy nanana ny nale samy nanana ny fahotana zay nahazo atsika tsirairay avy tany a ka dia ireny no hitatsika tamin'ny jodasy eny izany rehetrarehetra zany ka mba hanehoan'Andriamanitra fa sy ny marina no antsony a fa ny mpanota mba hibebaka ka tsy azo iadinkevitra moa ny fahendren'Andriamanitra ry havana fa tsika lazaina koa azy amin'ny lafiny anankiray hoe misterin'Andriamanitra izany a ka dia an'Andriamanitra ny nandinika an'iny fa nefa misy ady hevitra marobe a momba n'ity jodasy ity ny zavatra faharoa momba jodasy andy izao mpamadika izy asosorana ve tamin'ilay menaka manitra izay sy navela atao anaty kitapo
ny vidiny fa ny vidianana lay menaka manitra na nysorana ny fatiny tompo na nysorana ny tongotry jesosy fa jesosy ny nanazava hoe alao izy anao an'io a mba hanisorana ialeviny io ary efa vita tamin'iny zany ny fanisorana fanao ny jiosy apakevitra ao an'ny tompo anompo an' jesosy am'izay aho hoe ampy zay ny andro lasa mpimasy io a fa resy lahatra izy anompo an' jesosy tapaka ny heviny fa anompo an' jesosy izy velona le rangary avana tamin'izay fotoana zay de ho za moa fa tany anevitrany le maty ndana hoa hoetiny maty a talohan'ny fanompopovavahana hoetiny maty ho any an-tanàna fa mitokatokanareo moro-tanibary io tanàna nipetrahan'izy ovady io eto ho any an-tanàna de ny maty zany efa nentina any an-tanàna de rehefa vita ty fotoany ity ho any ko le rangah de zao anefa andeha hitondra nyty rangah ty de ho zao andao zalahy nareo manamboara filanjana hilanjana azy dia nolanjaina de zao ny teniny hoe zaho a tsy ho lanjainareo fa za andeha any amin'ny 3 kilometra za andeha tsy mandeha anao fa alao aloha akaina tsara alao lanjaindry zalahy fa misy zalahy be dehibe reto e andao lanjaina dia lanjaina izy aloha rehefa tonga lavidavitra kely asa eo amin'ny 5 metra 10 metra teo de hoy izy hoe za nefa miteny anareo fa tsy ho lanjaina nisambikina teny ambony filanjana izy dia nandeha mandra-pahatonga tany an-tanàna sitrana soamantsara izany lehilahy zany ry havakoa rehefa ninana nisotro ny rano jesosy ny rano jesosy namelona azy lay rano jesosy nandranona ny hosty nomena azy a dia namelona azy efa teo ambava ahoana ny fahafatesana efa tsy niverina intsony fa natao hoe hiaraka ho faty izy mivady a fa velona izany rangaha zany ry havakoa ary de mbola nanompo ny tompo izy fotoana maro taorinan'io a tamin'ny fotoana nitondrana hitao amin'ny fiangonana tamin'izany fotoana zany iroso itsika ho amin'ny fibebana izao ary ho amin'izany fisotrona ny rano jesosy zany ka de ambaranao zany zavatra zany fa ny rano jesosy mitondra hery mahagaga sy takatry ny saina ary hery ihany koa afaka mandevona n'izao virus zao afaka mandevona an'io na dia mielibatra ny herantany aza de afaka mandevona an'io a ny herin'i jesosy a ka no zany ry avako malala andehtsika anatona ny tompo fa isika koa mba manana ny karazam-pahotana fandavana fivolindalana fa hibebaka isika anatona any jesosy tsika mba hitondra ny fahotantsika rehetra koa eo anatrehan' jesosy tompontsika izao ka ho anao izay marary ao anatin'ny fotoana hibebana androana ny devoly ao anatin'ny fotoana androana ny devoly ataovy a marary anao na any atokantranonao any ianao dia ataovy eo marary anao ny tananao ankavanana dia lazao an' jesosy hoe sy tanako jesosy hira anatona atsika ny tompo a 470 anatona atsika an' jesosy a izany hiry zany 470 amin'ny firana protestanta hitsangantsika ao anatiny zany hira 470 zany amin'ny andininy voalohany rehefa tonga amin'ny andininy faharoa dia andohalika isika ry havana hitondra tenatsika eo anatrehan'ny tompo a hivavaka isika raiky fenoa ity ny zanakao ny foko dia mahantra raha lavitra aminao andeha hibebaka anatona ny tompo a isika rehetra fa diso hoe meloka ny odina nandany tompo tamin'ny fomba maro 470 autotoriza
mivezivezy ao ato mivezivezy afapo rirezivezy noa andraity eneza anaka andeha anakaiky ny tompo hiatoraka am' Jesosy fa efa nivily efa niodina efa namadika azy tam fomba maro namadiana azy isak'izay manotany isika dia mamadika ny tompo ka no zany a dia hiatoraka aminy hiaiky ny fahotana borao diovy io tempolin'Andriamanitra io raha maniry fahafana raha maniry fahasitrana raha maniry famelan-keloka diovy io tempoly io esory ny efitra mampisaraka iombonana am' Jesosy Kristy ivavaka isika rehetra ka na dia any antokantranonao any azy ianao tena miatora amin'ny tompo am fonao tokoa ianao fa ho hitanao izany voninahitr'Andriamanitra zany fa ny tompo nefa nilaza naiza naiza toerana iantsona reo ny anarako eo no iainoko anareo miaino anareo any amin'ny toera samihafa misy anareo am'izao fotoan'izao Jesosy ka dia miatora aminy am fonareo marina tokoa fa hijery anareo e fomba fijeriny izy amela heloka anareo ka hianatra anareo anasitra na mahaolana ary hitondra ny vahaolana ivavaka isika ibebaka amin'ny tompo Jesosy malala tiany sotranao zay Jesosy sotranao zay Jesosy fa mbola omenao fotoana mbola omenao tombon'andro mpiainana Jesosy fotoam-pialaneny zao fotoana andro farany zao andro farany iny zao andro ny fanahy masina zao ialanao nenina aminay amerenanao anay ary anambaranao ny tenin'Andriamanitra ombiombieny avyetsy avyeroa amerenana anay nankahalany ezahay niady ady lahy no mikotroka na dia amin'ny samy kristianina aza mbola mifampialona mbola mifampirehareha mbola mifampizaozao ary amin'izany samy kristianina fa mbola misy tiako misy tsy tiako misy fiangarana any aminatiny any Jesosy ovay ny toetranay ovay ny toetranay am'izao fotoam-pialaneny zao am'izao herinandro masiny zao mba hisy fiovam-penitra mahery vaika tokoa hisy fanasitranana hisy fanafana hisy fanapahana ny geja sy ny fatorana rehetra mamatopatotra anay mangejangeza anay ka tsy hafahanay mitodika aminao tsy hafahanay miverina aminao tsy mba hafahanay mideran'Andriamanitra voasakatsaka voatsembatsemba zavatra maro ary tsy mba mahafohy fotoana ane Jesosy mba hanimpoana anao mba hanaovana fanimpom-pivavahana fa toa ny asa mandraranay foana mameno fotoana anay programa anay ka mifona mibebaka tompo malala fa manomboka am'izao ory zao manomboka am'izao fotoana ialanao neniny zao manomboka am'izao herinandro masina am'ty taona 2024 ity iova lalana izay Jesosy ka iverina aminao handray ilay teny omenao hoe raha iverina ane anao ho raisiko te handray anay ho zanakao ianao te hanangana anay tam'ireny karaza-pahafatesana maro mahazo anay reny ane anao ary te hanome anay fiainana dia fiainana mandrakizay zany ane no etaetanao zany ane no fandrinao fa zahay ny miodina foana zahay ny manao zay ataonay foana fa manomboka eto dia hitodika zahay hiverina aminao Jesosy ka raiso raiso tompo mba ho zanaka malalanao mba ho tena mpanompo voafidy tokoa ary mpanompo miasa manompo anao manatanteraka ny fanompona rehetra zay efa napetraka ao Jesosy tompo apetraka ifeno ampelantananao Jesosy Kristy tompo lay tompo ny fiainanay izany rehetra zany tompo masina raiso zahay fa zanakao
ary mba taotaka ilay zanakadala asiokapany tongotray kiraroy soloy ny fitafiana fa fitafiana rotodrotika fitafiana rovodrovotra fitafiana miosikosindraha miosina faratsiana teto am'izao tontolo zao tianao soloina fitafiana vao fitafiana fotsy mangatsakatsaka ane zany ka dia misaotra Jesosy misaotra mifandraisanao indray anay mpanomponao fa ho ianao hoe tsy olombelona ka ho tovy aminareo fa noho ny anarako hononiko aminareo ny fahatezerako koa miverena amiko fa hiverina aminao aho hoy Jehova tompony maro voavelany elokao fa izao am'izao sisa izao aza manota intsony sotra Jesosy tsy anota intsony fikasanay zany tafio ny herinao mba azonay manatanteraky zany fikasana izany fa mitoetra ho fikasana ihany ane zany raha tsy ampinao zay ka tafio hery zay ajoronay ho vavy olombelonao mpitory ny filazantsaranao ary hatrany amin'ny farany tany sotra betsaka Jesosy dia ho anao ndera ny aja ho anao vonatra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay satria tena tianao zay ary zany nanambaranao tamin'izay rehetra nanaiky nofonjena hoe zanako azantanako adijiko ny aminao manomboka eto sotra Jesosy anao ndera sy ny aja vonahitra mandrak'izay amen tsangana isika rehetra mitsangana isika mitsangana fa Jesosy efa namelany elokao Jesosy efa nikosoka ny fahadisoanao rehetra ka dia azaverina intsony zay efa namelany tompo anao na nadiovany anao na nafahany anao na monjeny anao fa vonina izy hisakambina aminao fa ho izy efa nanatsotra lay tanaka vana ny fahamarinako aho hisakambinako anao mbieny atsandriny anao zao no alazany tenin'Andriamanitra sy misy maharombaka ny eo ampela-tanan'Andriamanitra tany mafy zay anananao mba tsy hisy aka lay satro-boninahitra efa voavoatry Kristy ho anao hatr'izay namonjena izao tontolo izao raha nino ianao fa teo anoloanao ny tompo nanampytampy anao teo ny aino anao ny kosoko ny fahadisoanao raha ninonao zay asa nataony Jesosy taminao teo tamin'ity fotoana ity natao atokantranonao tao tamin'ity fotoana ity dia andesika iombony mariky ny fiombonan-poam-panahy fiombonantsaintsika iombona amin'ny fanekempinoana kristiana iombona ny mpino eran-tany manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy zany alahy tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virgine nijaly rananapaka apôtsimplato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainatsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo akavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any ny aviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiombonany olona masina ny famelan-keloka fisanganany tena maty ary ny fiainana mandrak'izay amen 20 amby zato iraitsika ataovy amin'ny fonao tokoa zany hiry zany ny andininy voalohany no ataotsika tsy misy soahy afa-tsy Jesosy izy rery ny soanao ilosy zao tontolo zao afoiso ny zavatra rehetra ataovy prioritera amin'ny fiainanao Jesosy ho entanao ny vonany manomboka eto iraitsika zany iry zany tsy misy soahy afa-tsy Jesosy na fonyo ny areny tany manankarenao nahita azy faly ao aminy reao tananao ankavanana faly ao miaraka miri Jesosy tokana ihany
faly eo aminao zahay ka tany ho anao anio, tany ho anao mandrakizay ho voninahitra ho Andriamanitra, voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Masina Jehova tompony maro, eky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mipetraka isika ry havana dia manao ny hirany ny sampana izao, manao ny hira nareo ianareo isaintsainana izany rehetrarehetra teo anoloantsika izany izay nambara tamintsika teo zany, andinitsika izany rehetra zany, ataovy ny hiranareo sampana. Ianao ry tompony vonona, noratray nanombomonako, mafita milao toko izany, nefa de tsy maintsy nentinao. Ianao ry tompony vonona, noratray nanombomonako, mafita milao toko izany, nefa de tsy maintsy nentinao. Diava makafamindrako, ai puru funi fitiavanao, zay rehetra ny aretanao. Tao ireo zay nahatsiaro tena, mba hanaraka ny dianao, ndrisy be tokony alemena, ka nanda tsy ompianatra. Tao ireo zay nahatsiaro tena, mba hanaraka ny dianao, ndrisy be tokony alemena, ka nanda tsy ompianatra. De ianao irery sisa topo, dunia kafaorinata, tena tolotrao ny tenanao, famonjena nay paniasy, puru funi fitiavanao.
endriavana araka ny voalaza tery-am-piandohana dia fotoana isotrotsika ny rano Jesosy androany andraisana an'izany fanasitranana izany ho anao izay milaza matanjaka aza indraindray tsika marary-pahotana fandehtsika hitady fanasitranana amin' Jesosy angataka famelana aminy amin'izany rehetrarehetra zany ka dada ray aman-dreny no hitondratsika amin'izany ny hira 5:70 no ataotsika dia hiakatra dada andiny ny voalohany fahatelo ary ny farany eo Talata Masina Vidina etua Mina itaridalana Farina ianau Ripana zavala Anai sutranima Zinati anatina Mitoerati Mitoerati Anatini funai Izani jidratu Buonu angataina eny riavana malala manerana ny nosy trany ampitan-dranomasina fantatsika hatramin'izay fa ny Talata Masina no fanasitranan'i Jesosy azy rery tsy misy mpiandry tsy misy olona manampy azy fa azy rery dia azy rery be dehibe no fahagagana fahitatsika tamin'izany anankiroa ihany no holazaiko anareo ao ilay olona anankiray izay engane ka miaino ahy eto izy satria vahiny izy tamin'izany fotoana izany fa nisy ny teny taminy fa raha tianao sitrana ny zanakao dia makanesa ao amin'ny fiangonana io io zanany io tamin'izay fotoana izay any ampianarana vavikely efa taona tomany foana mena gotendry bombo inambary fa inona mampitomany anao tsy nety reny ny fananontany azy mihitsy inona ny mampitomany anao tsy zany nenao zosy fa izahay rehefa ny ampianarana dia samy mipipio daholo ny ankizy rehetra dia za io mehezany ny ankizy rehetra zany mampitomany ary neny fa inona ny mampomeny ny ankizy gagy reniny eo dia nampiboron-daniny io zanany vavikely io gaga izy fa hay tsy nisy mahavehivavy azy fa lavaka kely bilitika fotsiny ivoahan'ny pipia no ao saika safotra reniny nahitan'izany
lasa nakany amin'ny dokotera, da ataony radio, da ataony eko, tena nilaza mihitsy ny professeur tamin'izany fotoana izany ha tena tsy misy tokoa ary tsy mba misy koa ka hoe hodidina ka atao ohatran'ny fomba forme fotsiny zany fa rehefa rahatr'izay mba manambady izy mba afaka manambady. Ory le raha matoa, inona no atao professeur? Tsisy ninina azo atao zay fotsiny ho asiana tataka kely io mba ahafantarany lehibe rehefa lehibe izy indray andro any, anambady izy indray andro any fa vavy tokoa zanany vavy, mba hisy hakavady azy. Fa rehefa nahenao an'izay le raha matoa, talata masina tahaka an'izao, raha nijoro vavolombelona teto izy, tomany gogogo izy, nijoro vavolombelona, za tompoko izy tsy mba mpiangona eto mihitsy, fa nandeha nataon'ny olona makanesa amin'io pastero io ianao fa misy fahagagana ataony Jesosy amin'ny andro talata masina tahaka an'izao. Vahoaka be ny teto tamin'izay fotoana izay ozy tsy tafiditra fa dia any ambaravarana, ivelany varavarana no ny tomany. Nahery be tamin'izay ny fanenjehana ny dada mpanao mazy io mpiresaka amin'ny maty io tsy tatsony dia zao ny teniko, vavaka nataoko, tsy rarahiako zany Jesosy, na mpanao mazy io na mpiresaka amin'ny maty io, zay filazan'ny olona dia filazan'ny olona, fa zao Andriamanitra zao paster zao nangatahako, raha mba misy zao sitrano zanako, tomany gogogo ohatr'izay no nataoko, dia nody le pitsolaribe mbola miverina, alaka misy zao ny tenin'ny olona, zao ny teniko, dia ho any amin'ny professeur, hoentiko ty zanako ty hodidiana, ka raha sanatria ka tena tsisy hevitra mihitsy tokoa ny amerenana azy ho tahaka ny vehivavy rehetra mba hisy tranonjanaka, tsondrony rano mangatsika dokotera, lofo aty any, vadiko efa maty, io ny zanako vavy, tsy hiteraka izy zany, tsy hanambady dray andro, aleoko mahita azy maty. Niraisy ny dokotera izy, napatoriana indray izy aloha, eto indry matory, le sorona ny akanjony, jery am'izay professeur, ndry ory madama, ty anga le zazany eto normaly, tompoko, mandainga ianao, fa tsy tia mihitsy fa zanak'olo-kafo ty, zanako ka io le nentiko teo fa komaly matsy, ko nahoana ozy nanjary komplety izazy ty, tsy nino an'izany ozy le raha matoa fa nijery tokoa hoe ndray dia kompletiko zaza tamin'izay fotoana, voninahitra ho an'Andriamanitra fa dia tena tovavy fa tovavy lehibe izy amin'izao fotoana zao raha ny kotikotin'ny andro eo amin'ny 12 taona eo lasa zany resaka zany, raha 12 taona sy ny 4 taona, 19 taona, mety efa afaka baka izy amin'izao fotoana hitenenantsika izao, saingy tsy hitako tsony izy na ny reniny aza. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, mino zany ianao. Ny faharoa dia olona malemy, lalemy teo amboniny reniny chaise roulante,
ilay seza misy kodiarany reny nentina tatam-piangonana nisotro ny rano Jesosy izy tsisy afa-tsy hanao Jesosy ny zavatra rehetra nandritra ny taona maro izy sy fa 19 taona no maty ny tapako ambany rehetrarehetra iny vao nisotro ny rano Jesosy voalohany aho izy tao am-piangonana dia nitsangana ny hafalian'ny ray aman-dreniko nahita nitsangana fa tsy mbola afaka nandeha fa tonga tany an-trano kosa amin'ny alina dia nanomboka niditriditra ny tenako manontolo sy ny tongotro manontolo iny afatafatsangana nisy ny teny tamiko hoe mandehana amin'izay mandehana amin'izay nandritra ny alina nandeha foana voninahitra ao an'Andriamanitra ozy fa zao tsika miteny zao araka ny tsirovavolombelona ataony dia sitrana noho ny amin'ny rano Jesosy ry havana jerenao ny marika toko 7 apetrako aminao zao zavatra zao araka ny filazan'ny mpitarika teo zavatra roa samy hafa ny lazainy dia ny mbola misy ny fotoana ibebahana miangavy ianao aho mba hamaky an'ity marika toko 7 ity dia raha isika manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy any anankiray tamin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe mpampianatro nentiko ty aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy mona ary na aiza azahoany azy dia ampinjitsinjiriny izy ary mandoha vory dia mikitry nify sady valaka dia valaka ary ny teny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany fa tsy hainy zany hoe io talata io zany nitondrantsika azy amin'i Jesosy dia tsy hain'ny mpiandry fa misy fetra daholo na dia ny fahefana nomen'Andriamanitra ny mpiandry azy misy fetra daholo ka na mpiandry rehetrarehetra miaino amin'izao fotoana izao dia mba hatsiaro mihitsy hoe Jesosy za zay misy fetra ny fahalalako sy ny fahaizako sy ny fahefana nomenao dia tadidio ny andininy manaraka ary Jesosy namaly ka nanao hoe ry zanaka ry taranaka tsy mino zay tsika le tsy mino zay mandra-pahoviana nitoerako aminareo mandra-pahoviana no andeferako aminareo ento ty amiko izy tsisy afa-tsy Jesosy na ny aretinao ara-nofo ka tsy sitrana dokotera tsy sitrana professeur tsy vita manam-pahaizana dia manatona an Jesosy ny rany ny tena fisotro sady famelan-keloka ny fanasitranana tsika zay marary ara-panahy tsisy manao ny marina ne na dia ray azy na dia ray azy sonao miteny hoe Abrahama marina satria rainy mino Mosesy marina satria tondra ny zanak'Israely rehetra iresahany sy tenenany martiora rehetrarehetra sy verina olo-masina eo anatrehan'Andriamanitra na dia iray aza tsisy manao ny marina isika sanatria izany ve zanaky ny fahaverizana zao iriny Andromasina izao miangavy ianao mba hitodika mihitsy nandrindra fa mandritry ny alina torianao eritreretinao an'izany Jesosy zany hoe ento ty amiko izy mba ento amin'izay ny tenanao fa tsy misy afa-tsy Jesosy rery dia Jesosy rery may
zavatra rehetra sady mamindra fo izy a no mpamela heloka fa zany ny raharahany mpamela heloka dia manasitrana. doary isika anao ny hira ao amin'ny boky tsirahira tsika hoe fa raika amin'ny 850 aizany misy anao Jesosy. raika amin'ny 850 firana amin'ny fivoazana no misy an'izany. Tena mitady anao ny foko, mitady anao a Jesosy, aizany misy anao fa mahantra ny aho e Jesosy, aizany misy anao, mba lazao azy misy anao satria olo mahantra, olo mahantra, mpanota. Tsangantsika rehetra manao zany hira izany. Aizano misy anao ry Jesosy, fa ny foko mitady anao, toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aizamo. Aizano misy anao ry Jesosy, fa ny foko mitady anao, toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aizamo. Matrematra no mitady anao, aizay anao, ianao ry Jesosy, ientanao dia mavesatry ry Jesosy, misy anao aizamo. Matra no mitady anao, aizay anao, ianao ry Jesosy, ientanao dia mavesatry ry Jesosy, misy anao aizamo. Aizano misy anao ry Jesosy, mangetaheta ny foko izao, toeranaiza no mba ahitako anao ry Jesosy, misy anao aizamo. Panuta no mitady anao, aizay anao, ianao ry Jesosy, miasatsika toka sasatry ry manavaka aizamo ianao. Panuta no mitady anao, aizay anao, ianao ry Jesosy, miasatsika toka sasatry ry manavaka aizamo ianao. Vavaka isika, menatra tokoa izay Jesosy, tena menatra, menatra, tena marina tokoa ny devoly, fa tena misy mahita anay tokoa isan'andro, ary marina ny filazany
mepanganay foana any aminao Andriamanitra izy ary marina amin'ny filazany. Niondrika nijery an'izany Jesosy soko malala, niondrika koa Andriamanitra ray fa marina ny filazan'ny devoly. Maizina tsisy manao ny marina na dia ray aza. Na dia izay mpanomponao nofidinao, ny mpiandry efa nosoranao, na dia izay rehetrarehetra vita batisa aza ka olombelona koa dia tsisy tsy nanoto eo anatrehanao. Izany mamenatra anay Jesosy. Rariny raha ohatra ka miazakazaka ny devoly mamafy an'izao coronavirus zao, satria hitany fa tena ratsy zay. Ohatrany manana ny heriny izy andrombaka n'izao tontolo zao, hamono mba tsy hisy famialan-keloka na dia ray aza, satria marina loatra fa mpanota izahay. Fa misaotra anao Jesosy noho ny ranao teo ambony hazo fijaliana, noho ny vavaka nataonao raio, mamelany elony, mamelany elony ka tsy fantany izay ataony. Misaotra Jesosy, ary noho ny amin'ny teninao nandatsaka ny rano mihitsy ianao atao sorona ho fanekenao mandrakizay, ho famelana ny eloka rehetra. Misaotra Jesosy, tonga amin'izany fotoana izany izay ankehitriny, matsiaro ny fitiavanao teo ambony hazo fijaliana, matsiaro ny teny mamy rehetrarehetra nylazainao teo, mangetaheta olona ho ianao Jesosy, olona mivavaka ny ilaiko, sany mampangetaheta, olona manaiky olona manaiky manao sitrapoko, zany ny tadiaviko. Ary teo ianao Jesosy mandritra ny alina dia mahatsiaro azy foana ny foko, zany ny fitiavanao Jesosy. Misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao. Ny avy tamin'ny atsika paray ny andro anao nandoam-baravarana, miandry anay mba hitady anao hamivaravarana. Zany ny fitiavanao Jesosy. Ka raha tonga eto izay ankehitriny Jesosy, manoloana ny ranao masina, tsy mahita an'izany an'izay fa nilaza taminay ianao makarano mangatsika ho ianao Jesosy. Da dia eraky ny vera ihany aza, afatrao tamin'ny mpanomponao rehetra zany, tsabao amin'ny tananao zany na dia tanan'ny mpanota aza, tonony amin'ny anarako ho ianao Jesosy, fa iova rà izany rano zany. Nanao zany daholo dododododolo ny mpanomponao maro be, ary nahita hery tokoa tamin'izany rano zany, ka dia mandray an'izany raha zany, rano zany zay rehetrarehetra le tokantrano Jesosy. Tanana mpanota, tanan'olomeloka, nefa afatra ny nataonao hoe hosolon'ny tanako
solony rasany tanako hosolony tanako miteteraha izany tananao zany ka dia manatsoboka ny tanana tsirairay avy ao anatin'izany rano zany zahay mba hitete eo ilay rano Jesosy teo amin'ny tananao voaomby teo amin'ny hazo fijaliana misy marary ranofo ato eny misy voan'ny tazo ato na sanatria misy voan'ny coronavirus any lavitra be any fa tsisy mahita an'izany na dia voaseriserena fotsiny aza na dia mbola tsy hitany fitily aza fa ianao no mahita an'izany Jesosy anjarany rano tokoa tia io no amasinanao ankehitriny ary nininona aretina amin'ny ara nofo voalaza teo Jesosy dia ho sitrana daholo androany ary ny aretinay amin'ny ara-panahy kosa Jesosy dia mba ho sitrana tokoa ka voavela ny elokay na dia ratsy ary zahay ny anaran'i Jesosy sokonay malalanay no angatana izany vavaka izany amen. Dia ny hira fa 2:valopolo azafady 2:valopolo ny firana FPVM no ataontsika eo alohan'ny isotrona an'izany rano Jesosy zany hoe aiza reno ahitako izay ampiona no foko iza reno andrandraiko ndrao dia tolany no manjoa ho Jesosy aminao hoe orooro sy mantra manatona izao manatona eno foko feno antra ampiadanao anao aiza reno ahitako izay anala tahotra fa ny lalana ombako tia mahatorakovotra miteny aminao Jesosy aza kivy mantra manatona ianao eno foko feno antra ampiafenanao dia ny voalohany sy ny faharoa ihany eo ampipetrahana ny anaovantsika an'izany aiza reno ahitako zay ampionona ny fo iza reno andrandraiko ndrao dia tolany manjo tahotra zay anala tahotra fa ny lalana ombako fa ny lalana ombako mahatorakovotra mahatorakovitra azakivy manatona iza eny foko feno ny foko feno anja ampiafenanao sangantsika rehetra ho fanajana ny tompontsika ho Jesosy fitiavana mandrakizay ny tiavako anao
zany no amparetako ny famindram-poko aminao. Zany eo Jesosy rehefa tia dia tena tianao hatramin'ny farany. Izay misotro ny rako ny Tompo no manana fiainana mandrakizay. Amela ny elony aho, anangana azy aho rehefa ratsy zay. Anao fanekena aminao aho ny Tompo, ty kapoka ity ny fanekena voavoany amin'ny rako, ho famelako ny heloka reo rehetra. Misaotra Jesosy, mangataka anao ary zay Jesosy, manatreha ny mpanomponao, manatreha nay mpanota. Dia tsy izay intsony fa ianao Jesosy ny hanolotra ny rano amin'ny isa-tokantrano, isam-baravarana, eny hatramin'izay ankizy madinika sy ny monono aza, izay nisotro ny rano efa nahita fanasitranana sy fahagagana avokoa, ka dia raisinao ity kapoka ity Jesosy, hosotronay ny atsasaka zany, ary ny atsasaka zany kosa atonay amin'ny tanana, apia asinay sy hosorana iny marary faritra rehetra amin'ny tenanay, na ny lohanay, na ny masonay mijamba marary, na ny oronay zay idirany coronavirus tsy hiditra ny intsony, na ny vavanay, na ny sofinay, na ny tendanay, na ny tratranay, na ny tovanay rehetrarehetra amin'ny tenanay manontolo Jesosy, dia hosotrany zany rano zany, ka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, ilay eo anilanao, ilay tianao indrindra, manolotra zany ho anao ary misaora azy ao am-ponao. Misaotra Jesosy. Liambony kely io kosa ataonao mifaritra marary. Misaotra Jesosy. Eto ty amiko izo ianao, dia ny rano iny hanosolo tenanao hanasitrana ny nofonay rehetrarehetrarehetra sy ny raso ny tolana, manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany am-paladianay, satria fantatra efa tsy hain'ny dokotera, tsy hain'ny mpanao fanafody, tsy hain'ny olo mahay indrindra eto ambonin'ny tany zany, na inonina retinay ny coronavirus rehetra, na iza misy an'izany any tokantrano any, na efa nanembana ao tokantranonay sahady zany aretiny zany, na ny amin'ny oronay, na amin'ny vavanay, na ny amin'ny teninay, raha vano zany herinao zany daholo, eran'ny Madagasikara, eran'ny zao tontolo zao, ary ny solo tenanao rehetrarehetra, ny kristianina rehetra eran'ny tany izay manaraka an'izao onjam-peo zao, dia idirany zany fanahy mahery zany avokoa, ary ho arovanao ny tany sy ny lanitra ny abakabaka misy an'izao tontolo zao, ka mba handresa amin'izay lo Jesosy amin'izao andro pasika izao, fa tsy satana foana ny mazakazaka mampitahotra anay, fa mba hatahotra amin'izay izy, ho levona amin'izay izy androany, ho potika amin'izay izy androany, satria anao Jesosy no milaza hoe alefaso ny rivotra hirako ianao Jesosy, feno rivotra zao tontolo zao, any ianao alefaso ny afo, zany ny mpanompoko ianao Jesosy, ary za Jehova mihitsy no afo, andehany amin'ny abakabaka rehetrarehetrarehetrarehetra any, ka dia ianao Jesosy no milaza hoe mandehany ianareo fa ninonninona tonononareo amin'ny anarako dia ataoko zany, efa nomeko fahefana ianareo androka ny devoly rehetra tsy ny aretina rehetrarehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, manapotika ny asan'ny satana rehetrarehetra, devoly
rehetrarehetra kalaloro rehetrarehetra vazimba rehetrarehetra ny zazavavindrano rehetra ny abinabakabaka rehetra any amin'ny orona rehetra mikorana virusy rehetra potika ho levona ho may manerana nyzao tontolo izao noho ny amin'ny rano jesosy fa jesosy rery any ny tomponay mpanjakanay maefa ny zavatra rehetra tompony zavatra rehetra mpamonjy ny olombelona rehetra ilay ny teny taminay hoe mo misy zava-mahagaga ka tsy haiko va misaotra jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitany rehetra. Amen. Raisontsondrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina Andriamanitra telo izay iray omba nareo hiaro anareo amin'ny aretina rehetra fahavalo rehetra na ranofo na ra-panahy zany fa na ratsy rehetra zany mirivotra hiaro anareo amin'izany. Omeo ainy hery sy ny faharetam-po arovitsy ho very izay anjarako. Sotra Jesosy ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy mahereza tompo.